Iradika tanteraka mamy amin'ny pejy ny toekarina indray kosa isika ato anaty ny fampalalam-baovao ny fahita lavitry ny matv hatrany nahitana fienana ny vidin'ny solika tatoato sy miatra araka ny tokony ho izy kosa izany eto antsika araka ny hevitra izay noho izy ny mpahay toekarina ny professeur Ralson Roger hita mantsy fa mienatra ny vidin'ny baril mbola mizaka ny tsy tokony ho izy kosa ny mpanjifa malagasy izay tokony asiany fanjakana jery ny mahakasika an'izay. Tokony mbola izy fidinana hatrany amin'ny 50 isanjato amin'ny vidiny amin'izao ny vidy solika eto amintsika raha ny lojika ny vidy solika amin'ny tsena iraisam-pirenena araka ny hevitry ny mpahay toekarena Ralson Roger. Nosoratany ihany koa fa tsisy ny fifaninana eo amin'ny samy mpanjinjara solika ary ilaina ny fandraisana andraikitra ny fanjakana ho fiarovana ny mpanjifa malagasy izay mizaka ny alafo ny solika hatrany na dia tsy mitsahatra miena aza ny vidin'ny baril eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Momba ny solika lazainy foana le izy hoe le stokony tao no mahatonga ny mbola miakatra hoe stokony tao mbola zao ny lalàna dia mametraka fa ny stock moyen zany na stock de sécurité tsy matra ny 3 volana ka zay ve dia mbola sy tapitra le 3 volana tamin'ny 20 $700 ny baril 3 tamin'izany fotoan'izany ny litre itsika amin'ny teny zao tompoko $20 ahenany kely asa valonjato sa ohatrinona ny enany amin'le izy laloviny le izy ary tsy misy zany faninana zany amin'ireo orinasy reo satria mitovitovy foany reo ka izay zany mahita hoe misy zahatra tsy mazava ao amin'ny ministère ao tokony mba jereny fitondram-panjakana zany hoe maninona mbola tsy midina sasany foana vidin'io solika io satria hiteraka fipoahana ara-tsosialy raha tsy mitandrina araka lazainy namanay teo mila fandraisa volonté politique fandraisana fasahina mandray andraikitra aingana dia aingana fa azo atao mampidina an'io aingana dia aingana ary ny amaranako azy ny mampalahelo dia raffinerie mena ny vahiny potika izy zao nefa io raffinerie io raha ny tazontsika io tazontsika aloha solima afaka mifaninana tsara tamin-drareo reo ary ny lalàna mametraka ara-pitantanana fa hoe tsy mahazo mihoatra ny 3 isanjato ny tombom-barotra alainao miohatra amin'ny masokarenanao. Vahaolana narosi ny professeur Ralson Roger ihany koa ny fanamboarana ny tsena ny vola vahiny na ny marché interbancaire de devise na ny MID. Io MID io moa miteny namana RCDSON fa hoe azo atao rehefa décret nanovana an'io flotte ko manino raha décret nanovana hoe taux de change fixe ohatra zany faritatsika 700 ohatra ny sandany vola euro dia midina atsasaka izay ny vidim-piainany ary mazava ho azy keo fa efa mividy mitombo avoroeny keo zany azo dinihany zany. Ahafahan'ny toekarena malagasy miarindoha ilaina ho ny mpahay toekarena Ralson Roger ny tokony hanomezana ny fitondram-panjakana ny sehatr'asa voalohany sy faharoa izany hoe tokony hirona bebe kokoa amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona ary avy eo mampiodina ny vokatra misy mba ahafahana miaro ny orinasa malagasy ary ampiroboroboana ny fampiasam-bola ataon'ny malagasy tokony apetraka ny banky malagasy ary omena sehatra ny findramam-bola ny tanora.